tanora ô amidombony vokatra tanora ô nijery zao isokatra tanora ô ivony tekarena itondra fandasena ho any firenena. Tanora sa oloa laharana amin'ny seha-pamokarana ampita fahendrehana ary hitondra fandresena ho amin'ny firenena no tanjon'ny fampiofanana ny tanora eny amin'ny tontolo ambanivohitra ka tonga azy ireo ho matianina sy mahaleo tena ary ho lasa mpandraharaha ara-pamokarana. Izany indrindra no nananganana ny ivy-toeram-piofanana Ivoary anampinan'ny Kafipa Antsirabe ao amin'ny faritra Vakinankaratra izay iarahana amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Aronjona sy ny tetikasa fiariana miara-miasa mba roborobona izany fandraharana eny amin'ny tontolo ambanivohitra izany. Notokanan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny 7 Oktobra 2024 tao Antsirabe ity toeram-piofanana ity nandritran'ny fidinana ifotony nataony mba hanofanana ireo tanora sy ireo nahazotoana tamin'ny tetikasa fiariana. Nandritra izany no nanolorana zezika sy masomboly ary sakafon'omby no atsaraina hanohanana ireo tantsampamokatra sy mpiompomby vavy be ronono avy amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Aronjona amin'ny alalan'ny tetikasa Papri. Afahana manao an'izay dia arakaraka le velaran-tany mahazo kitaporona tena. Kita ato anatin'ity zany semence dia misy zezika atao eny amin'ny pépinière ity zany zezika. Dia misy zezika atao eny amin'ny tanimbary ihany koa monsieur le président anatiny. Ity zany zao zezika DAP zany zao ity. Semence vary izy ity X265 zay tena fantatry ny olona ity. Io le ataontsika hoe kit de démarrage moa na le starting pack. Nampanantena ihany koa ny filoham-pirenena fa hanampin'ny fifamanora amin'ny fanomezana omby vavy be ronono hanatsarana ny taranak'omby vavy manome ronono. Tanjona ny ampitomboana 20 litatra ka hatramin'ny 30 litatra ny ronono avoakan'ny omby vavy eto amintsika. Sika zany hiditra any amin'ilay fanatsarana ny taranak'omby manome omby vavy be ronono zany. Dia izay no natolotry ny président ary isaorana azy tao anatin'ny fotoana androany zany tena ofisialy fa ovatsian'ny fanjakana vola ny fifamanora ahafahana manatsara an'izay taranak'omby vavy manome ronono zay. Ny tanjona araka ny teneniny zany dia mba manana ronono hatramin'ny 20 ka 30 litatra ny omby izay avoakatsika. Lalana roa zany ny ataontsika hoe hitondrana ahafahana mandeha makany amin'izay fanatsarana an'ilay taranak'omby zay dia ny fametrahana zany an'ireo vala fampanarahana. Zany hoe io ataontsika ohatra ny sahasekoly zany sahasekoly fampianarana ny ipetrahany. Anankiray faharoa zany ao anatin'ilay fanatsarana dia ny fanaovantsika sy ny fanomezana indray an'ilay fanapariahana moa ny tena marina kokoa zany ilay fampanarahana eto tanana. Dia io zany ao anatin'ilay zany fifamanora zany fantatritsika amin'izao fotoana izao hoe fifamanora mitazona zany an'ilay race pure aloha ataontsika ohatra mihitsy le madio mangarangarana zany an'ilay pirose norvégienne. Io zany no ataontsika hoe ho ampiroboroboana ao anatiny. Nosokafana nandritran'ny fandalovan'ny filoham-pirenena tao an-toerana ihany koa ny toeram-panidinana ronono tany amin'ny Parc de l'Est Antsirabe na ny LASA izay orinasa fanidinana ronono Rominco taloha izay efa nikatona nandritran'ny 15 taona. Fotoana iray ihany koa nanoloran'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Aronjona laboratoire mobile amin'ny alalan'ny tetikasa Gazef. Fitaovana izay entina hitiliana ny kalitaon'ny ronono mivezivezy sy mivoaka ao amin'ny faritra Vakinankaratra. Fitaovana ireto dia azo zaraina roa zany dia misy le tena fitaovana hijerevana izay kalitaon'ny ronono zay inona ohatra ny toana matière grasse, protéine, lactose izay singa mamaritra na ao anatin'ny ronono anisan'izany ny rano. Ka ny rano no anisany ihany koa hojerevana ary hita ao anatiny ny olona rehetra zany izay mamokatra dia tokony mahafantatra ilay izy hoe ohatrohatra izao ny kalitaon'ny ronono. Ka ny zava-misy moa eto Vakinankaratra dia misy le Sondray Loasatsy loazan'izay Mamarara dia misy ihany manapoka ronono rano zany ka ireny mihitsy ary na zavatra hafa dia anisany afangaro any amin'ny ronono mba azahoana ihany koa hoe mampitombo ny ronono amidy zany nefa tsy izay ny tanjona fa ny tanjony tsika moa zany dia mamokatra mba hanaraka ny kalitao ilain-tsena ary miantoka ihany koa ny fahasalaman'ny ny olona mpihinana zany le izy. Antoko ny fampivoarana ny toe-karena sy fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny fanofanana ny tanora ka tsy azo atao ambanin-javatra izany.
Tanurao sayulularana Tanurao amisea pamukarana Tanurao ambita faenena itunda fadesena uani firenena Tanurao sayulularana Tanurao amisea pamukarana Tanurao ambita faenena itunda fadesena uani firenena Tuliena na gofeni pamukarana mande manara kani teknika zainu ilu fusati anatsara nifana witunda yevi bau andesi pachana notori wirewaka Tanurao aminungu nifukacha Tanurao nitseri za visukacha Tanurao ivunite karena itunda